ny toy ivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara mamaky ny baiboly ary ny fikambanana mampiely baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao? Andro faharoa. Fifaliana ho an'ny mandroso tokantranonao amin'ny alalan'izao fandaharana mamatonalina. Fandarana ifandrombona ny toy ivaka ny fahamarinana, ny fikambanana mampiely baiboly malagasy ary ny fikambanana mpiara mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Manonona ny fiadanan'ny tompo aminao. Ifampahery amin'ny tenin'Andriamanitra tsika senao anio, ahatonga antsika ho kristianina malagasy tsy manany amin'ny tena fa velomin'ny fanahy. Ndao aloha hiara hivavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra ny amin'izao famangina ho anay izao any amin'izay misy anay any, ianao Andriamanitra no tehiteny aminay hampahery anay manokana, misaotra ny amin'ny Jesosy Kristy tomponay izay mampiray anay sy ahafahanay mifandray mivantana aminao toy izao. Tehiaino anao zahay, mitenena aminay, sokafo ny vavahadi-tsainay ary alefaso ny teninao ilay mamelona, manafaka, mahatonga anay ho olona tena araka ny fonao Andriamanitra. Miasa feno anatin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tombony lehibe ho antsika senao ny hamangin'Andriamanitra ny firenetsika, fa indrindra koa hamangin'Andriamanitra atsika tsirairay amin'ny alalan'ny teniny amin'ity herinandro ity. Ao arasokafantsika ny baibolitsika, raha sitrakao raiso ny baibolinao dia amaky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko 7:10, Andininy 10 hatramin'ny 4:20 ary koa Galatiana toko 5, Andininy 4:20. Mialohan'izay aloha 4:20 sy 7:20 dia avy eo ny 4:20 sy ny 5:20. Amaky an'izay tsika raha sitrakao indrindra, ao ary vakitsika amin'ny anaran'ny tompo hatomboka amin'ny Romanina toko 7:20 eo amin'ny Andininy 10 hatramin'ny 4:20. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa dia ny fitiavana ny fahatanterahana ny lalàna. Ary tokony hanao an'izany indrindra isika satria fantatsika ny andro. Fa ankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny fatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky kokoa noho ny tamin'ny andro vao ninontsika. Efa ho lasa ny alina ka efa mby akaiky kokoa ny andro, koa ao ka aritsika ny asan'ny maizina ka hita fitsika ny fiadiany mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejojejoana, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hita fio Jesosy Kristy tompo ary aza miany amin'ny nofo atanteraka ny filany. Galatiana toko 5, Andininy 4:20, 7:20 dia 4:20 sy 5:20. Fa hoy iza, Paoly apôstôly no miteny, mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazahoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifandriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velo ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Amen. Samy mamarika isika ravako fa tena miharatsy andro aman'alina ny fiainana eto ambonin'ity tany iainantsika ity. Ny tontolo iainana miasimba, ny firenena eran-tany ahenona korotana etseroa ary dia tena misy fiatraikany amin'ny fiainantsika andavanandro mihitsy koa. Ny fiainam-piarahamonina miafeno faharatsiana. Move tsy arak'ilay vakitentsika teo mihitsy hoe efa ho lasa ny alina. Ainao moa ny dikan'izany zany. Amin'ilay fotoana miamaizina be iny amin'ny ray amin'ny 2 maraina, zany le hoe efa me lasa ny alina. Tena ohatr'izany mihitsy zany zao le misy atsika ankehitriny. Mampatsiahy antsika ny tenin'Andriamanitra fa efa mby akaiky kokoa ny andro. Fa andro inona moa zany tantarain'ny tompo amintsika zany ka lay andro iavian'ny tompo io, le iverenan'i Jesosy indray ka hitondran'ny olombelona rehetra
na zay efa nodimandry na zay mbola ho velonaina amin'izay fotoan'izay hitondrany tompo ny olona rehetrarehetra ho tsarainy eo anatrehany. Aza dinoana raha avako fa zasy anao dia ho ao anatin'izay ho tsarain'i Kristy tompo izay mihitsy araka ilay teniny nambarany amintsika any amin'ny Korintiana 2:5 ary amin'ny 10 milaza hoe tsika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia arak'izay nataony na tsara na ratsy. Any amin'ny Amosa 4:2 Andriamanitra dia miteny amintsika hoe miomana iona amin'ny Andriamanitra ao. Asa raha efa vonona tsara ho amin'izany ianao ty fa ny manana antsika ho amin'izany indrindra izao fandaharantsika mamatonalina izao. Tena hoe ora tokony foazantsika izao. Ho ilay 1:12 tamin'ilay Romanina 7:12 teo. Fa matory manahoana moa izany tsika senao ty matory manahoana tsika rehefa dinihana ange rehefa dinihana ny fiainantsika kristianina malagasy ampatoriany devoly tsika risea araraotiny le fahaterena misy atsika le tsika feno fahantrany araraotiny anamba tambazana ny nofontsika amin'le sitraniay kely be da be sitraniay dia isaky ny zavatra ataontsika dia matetika lasa misaina tranontsika hoe fa inona moa zany zao ny tombo no mety ho azoko manokana amin'ity zavatra ity. Vao mahazo toeram-pahefana kely zany tsika dia mieritreritra hoe ahoana ny ampiasako amin'ity fahefana ity ampitomboky ny eo an-tanako anangonako so dia tsy misy tsony verapitso zany mihitsy le fahantrana mahazo antsika ohatrany tsy dia misy loatra tsony mieritreritra anao zavatra mba tsy mieritreritra ny teny fa dia hoe mba andao hoe hanampy ny olona tsotro zao fotsiny maimaim-poana fotsiny ohatrany tsy mahita an'izany tsontsika amin'le fiainana andavanandro. Ny antsika aza reto tena le mifanohitra amin'izany mihitsy no hitantsika eo amin'ny fiainana. Vao misy mitady hiakatra kely mihoatra noho itsika eo amin'ny manodidina antsika ohatrany manelingelina anahy iny ataoko ny zavatra rehetra hanindriana azy idina. Tena azafady re ravako azafady fa mahasoa antsika senao mihitsy ny hanapotserana kely an'izay nana eo amin'ilay ferin'ny fahantrana tsy mety sitrana eto amin'ny firenentsika izay. Eny re tena mampalahelo loatra mampalahelo loatra hoe manan-karena be ny firenentsika fa indrisy tena indrisy mavesa-danja kokoa ilay hareny fahantrana ara-tsaina sy ara-panahy any ka dia tsy misitraka an'le arena omen'Andriamanitra tsika isika fa satria mahantra be ara-tsaina sy ara-panahy. Izay no mitarika an'ity fahantrana lalina ohatrany tsy mety afaka amintsika ity fa aza mifanometsiny mihitsy re. Anio isika andao hijery atsika manokana eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy hijery aloha afa-tsy isika kristianina malagasy naiza misy atsika eto ambonin'ny tany. Tsy miova mantsy Andriamanitra, tsy miova izy fa afaka sady te hanasitrana atsika araka ilay teniny efa fantatritsika tsara ao amin'ny tantara faharoa 7:4 ilay tenin'Andriamanitra miteny hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako izy no tonga hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tany. Tsy miova Andriamanitra. Foazan'ny tompontsika senao anio tsy ho resy ny fampatoriana ataon'ny devoly amintsika. Ahoana ny fomba hampatoriana antsika raha nitiny mandrangitra le nofontsika izy. Isan'ny fahavalo tena goavana manakana ny fitombontsika ara-panahy, manakana ny fivelarana
tena mahakristianina antsika nge io asa nofo eo amin'ny fiainantsika io. Raha jerena amin'ny maso avy aty ivelany dia hiteny aho hoe tena mandroso ny fivavahana kristianina ao Madagasikara antsika ao e. Na vita trano fiangonana ny tary, vita ny fanitarana ny fiangonana, mijoalajoala ery, afaka mividy an'izao zao ho an'ny mpitondra fivavahana, etsetra. Fa rehefa jerena akaiky andre raha avako ny fiainan'le mpianakavy ny finoana, dia tahaka an'le lazain'i Paoly any amin'ny Korintianina voalohany, 7 mihitsy ny zavatra miseho. Ao neva kiko aminao manomboka eo amin'ny andininy voalohany izay tenenin'i Paoly izay, hoy izy hoe ary zary rahalahy tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy, fa tahaka an'izay mbola nofo e. Dia tahaka izay mbola zaza ihany ao amin'ny Kristy. Ronono nomeko anareo io Paoly fa tsy vedikanina satria tsy mbola natanjaka anareo, eny mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny aza, fa mbola araka amin'ny nofo ihany anareo. Fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo, tsy araka nofo anareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona, fa motsy izany ve no hitantsika eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo anivon'ny fiainantsika kristianina, topiny kristianina kanefa mbola araka amin'ny nofo, mandeha araka izay fandeha amin'ny be sy ny maro, entiny onja ny fiainana. Eny, tena tsy tafajoro manohitra n'le fikorinan'ny rano e. Manahoana rehefa samy hanapa-kevitra tsika senao anio. Manapa-kevitra tsika hoe andao ranga olon-dehibe amin'izay amin'ity maha-kristianina tsika ity fa zany ange, zany ny tanjon'Andriamanitra ho antsika tsirairay ho tonga lehilahy sy vehivavy lehibe mahatratra ny ohatra ny fahalehibiazan'i Kristy, hoy Paoly any amin'ny Efesianina 4:17. Aza tonoina fa ny devoly fahavalontsika dia tsy manan-tsaina fa tsy ny angalatra, hamono, handringana atsika. Araka ny tenin'i Jesosy any amin'ny Jaona 10:10. Ao amin'io fandranitana ny nofontsika io ange ny lalana hidirany moramora eo amin'ny fiainantsika e. Entiny sika hanaraka ny fitarihan'ny nofontsika satria fantany mihitsy ilay teny any amin'ny Romanina 5:9 hoe ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana. Fa izao ilay teny nivakiantsika tao amin'ny Galatiana 5:4, ilay milazany hoe izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Ny antsoina hoe olona kristianina nge, ambaran'i Kristy, ambaran'ny tompo atsika amin'izany hoe any Kristy Jesosy zany. Ny ahafantarana hoe tena kristianina marina ny olona anankiray dia tsy velona hanome fahafapo amin'ny nofony intsony izy, tsy velona hanome fahafapo amin'ny tenany, tsy ny toerany no mahamay azy, tsy ny voninahiny no katsahany, tsy ny anango karena hanomezana fahafampo an'ilay faniriany sy ny filany, tsy izay tsony ny lahara-pahamehany, fa efa nomboany niaraka tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Maty amin'izany izy dia tsy manitona, tsy manaitra azy intsony zany. Midika ny fiainana kristianina, midika ny raha avako dia ilay tenenin'ny Paoly amintsika, ilay ilazan'ny Paoly azy milaza hoe tsy tsika tsony ny velona, fa Kristy ny velona ao anatintsika, ary izay ivelomantsika ankehitriny dia ny finoana ny ainan'i Kristy Jesosy. Galatiana 2:20 zany. Dia Paoly zany milaza amintsika hoe manahafa ho izy, tahaka ny anahafako an'i Kristy. Daotsika senao izany tenantsika. Izany tenantsika manoloana ny tenin'Andriamanitra. Ohatra ny fitaratra nge ny Baiboly raha afaka hoe ampiasain'Andriamanitra hanehoana amintsika izay zavatra tsy tomombana eo amin'ny fiainantsika ka mila ahitsitsika. Kristianina ohatry ny ahoana zany tsika senao ty. Sao dia kristianina araka amin'ny nofo, fa tsy mba araka ny fanahy. Tao amin'ilay Galatiana 5:5 nivakiantsika teo amin'ny 9:20 sy ny 7:20, dia hoy Paoly milaza hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa ny fanahy ho izy ny nofo
fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy azahoanareo manao zay zavatra tianareo satria le tiatsika fotsiny ane mitondra atsika ho amin'ny fahafatesan'izay ampatoriany devoly atsika raha ataontsika sary tsotsotra zany ny zava-mitranga ao anatin'ny olona anankiray rehefa nanaiky marina an' Jesosy ho tompony sy mpamonjy azy izy ka lasa kristianina lasa zanak'Andriamanitra dia lasa misy lavaka fatsakana roa samihafa ao anatiny talohany nandraisany an' Jesosy talohany maha-kristianina pino atsika dia tsy nisy afa-tsy ny fatsakany nofo taty anatintsika inony zay le fisainana mandeha ho azy miankina amin'le ketriky ny maha olona mpanota atsika zay ny taty anatintsika taty fa rehefa nandalo fahaterahana indray rehefa nandalo ny fahaterahana indray ianao araka le tenenan' Jesosy any amin'ny Jaona 7:7 hoe raha tsy ateraka indray sika dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra dia inona ny zavatra mitranga lasa monina mipetraka aty anatintsika ny fanahin'Andriamanitra lasa mamelona ny fanahiko ilay natory maty teo dia hoy Jesosy any amin'ny Jaona 7:7 sy 8 hoe zay mino aho ny tompo dia hisy onony rano velona miboiboika avy ao akibony araka ny voalazan'ny soratra masina ary ny fanahy zay efa ho raisiny mino azy no nolazain'i Jesosy tamin'izany njikan lasa misy fatsakana roa samihafa ato anatintsika ato zao anefa na dia efa maty aza le fatsakany nofo satria voaomby teo amin'ny azo fijalian'i Kristy ilay izy dia mbola ato anatintsika ato ihany lefa ilay zay nofo zay mandra-pahatonga ny fotoana hialantsika eto ambonin'ny tany ny dikan'izany anjarantsika no misafidy isaky ny tranga misy isaky ny zavatra ataontsika hoe izy amin'ilay ao anatintsika no hamaly an'le tranga le nofo sa le fanahy avaiza isika niaka ny loharano avaiza ao amin'le loharano nofo sa ao amin'le any fanahy hoy le Galatiana 5:5 teo mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filany nofonareo ary eo amin'ny 5:20 dia miteny Paoly hoe raha velo ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy inony zany mandeha araka ny fanahy fa izay le fanahy lahiditsika manana ny fanahy masina monina atao anatintsika isika rehefa hoe nametraka ny finoantsika tamin'i Jesosy tsika zany hoe miantehitra amin'i Jesosy tsika hamonjy atsika ary mandray azy tsika ho tompontsika zao anefa tsy ampy zay hoe manana ny fanahy masina zay fa hoy ihany Paoly any amin'ny Efesiana 5:17 ilay tapany farany hoe aoka ho fenoina ny fanahy zay olona miaina ny fahafenoan'ny fanahy zay raha avaka no afaka mandresy ilay nofo mitarika amin'ny fahafatesana ny dikan'izany mila miaina ny fahafenoan'ny fanahytsika ary zay le tsy ampy amin'ny fiainana maha-kristianina atsika any ka tsy tena hitatsika ny fiatraikany ao amin'ny fiarahamonina amin'izay maha-kristianina atsika zay io ihany ny lalana izorantsika afaka mitondra atsika androso amin'ilay fahatanterahana andrasan'Andriamanitra amintsika tsy amin'ny alalany ezaky ny tenantsika zany fa tsy mahay manao ninninna hoe ankasitrahan'Andriamanitra zany tsika raha amin'ny herin'ny tenantsika ilay faminaniana ny men'Andriamanitra ny Ezekiela any amin'ny Ezekiela 4:3 sy 7:20 tena manazava azy tsara ao nefa vakiko aminao ny voasoratra omeko fo vaovao nareo ny tompo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy mety eza raha avako ho fenoana ny fanahy masina tsy hoe ndraindray amin'ny fotoana manokana ihany fa tena isan'andro isan'ora isan-tsegondra eo amin'ny fiainantsika ny fanahin'Andriamanitra no aoka avelantsika
manjaka ao anatintsika ao avelantsika mitarika mifehy atsika zay le lazain'ny paoly amin'le hoe mandeha amin'ny fanahy na hoe velo ny fanahy zany hoe ny fanahy masina zany no mitondra ny volant ny fiainantsika ny familiana ny fiainantsika rehefa avelantsika manjaka io fanahy masina io inona ny ataony mampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika izy ary dia lasa mandeha amin'ny fitiavantsika dia nidika ny mahatanteraka n'ilay andinin'ny 10 tamin'ilay Romanina 7:12 teo tsika milaza hoe ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana koa dia ny fitiavana ny fahatanterahana ny lalàna oravako mila olona tena tia marina an'Andriamanitra ny tompo ankehitriny nidikan'izany mitandrina ny didiny mandeha amin'ny fahatahorana azy mila olona tahaka an'izany tia Madagasikara antsika ity ary mila olona tena tia an'ilay mpiara-belolaminy tsy manisy ratsy ny namana mila olona ohatr'izay tsika fa le tsy fisiny zany loatra ity mampahantra ny firenentsika ity ohatra ny hoe itoeran'ny fahatezeran'Andriamanitra lalandava zany ny fiainantsika malagasy satria tsy misy fitiavana an'Andriamanitra manjaka no sady anjakany fitiavatena ihany koa ahoana ny iainantsika n'izany fahafenoany fanahy masina zany raha avako ny ahatonga antsika ho fenona ny fanahy masina dia isika manaiky aloha manaiky ho fenony isika manaisotra izay rehetra mitambesatra any anatin'ny fotsika mafeny zordirany fotsika la isika mamela heloka zany mila mamela heloka isika fa rehefa isika izay lay mitahiry lolompo mitahiry atezerana ao anatintsika ao dia malahelo ny fanahy masina tsy afaka miasa izy ary isika mameno an'io fotsika io amin'ny tenin'Andriamanitra hitoetra betsaka ao anatintsika meteza ho fenona ny fanahy masina amin'ny fiainantsika rehetra andao anaiky iainan'izay fahafenona izay tsika fa rehefa avelantsika atomboka Andriamanitra ao anatintsika izay dia izay isika no tena hita ilay fanovany atsika aloha dia fanavaozany atsika ary fanavaozany manodidina atsika koa amirapiratra eo amintsika ny voninahiny amin'izay fotoan'izay dia azava eo amin'ny manodidina atsika ihany koa izay voninahitr'Andriamanitra izay meteza raha avako tena tsy ihany amin'ny nofo ahatanteraka ny filany fa ho fenona ny fanahy masina ny fiadanan'ny tompo ho aminao koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tompotrano na ho hariva na ho mamatonalina na ho maneno akoho na ho maraina marika toko fa 13 andininy fa 5:30